Fa eo amin'ny sehatry ny toe-karena kosa indray dia na efa miha-maro azy ireo mampiasa vola tonga eto Madagasikara dia misy ny sakana tsy hahatongavan'ny mampiasa vola sasany raha tsy hilaza fa tsy ny resaka fananantany. Ny fampiroboroboana sy ny fanatsarana ny fampiasam-bola eto Madagasikara no antom-piasian'ny Edbm na ny Economic Development Board of Madagascar. Ho an'ireo mpampiasa vola dia sakana iray ny resaka fananantany raha ny fanamariana izay noety ny tompon'andraikitra nandritry ny tatry ny asa vita nandritry ny enim-bolana voalohany. Ny resaka tany avy eo zao azo lazaina hoe tena mbola manahirana mihitsy raha resaka fampiasana vola satria mbola tsy vita tanteraka ny fanoratana ny tany rehetra eto Madagasikara. Eo zany tena mbola hoe azo lazaina olana hoe fanoratana ny tany eto Madagasikara. Hoe iza marina ny tompony tany. Eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena kibon'ny tany no ahitana olana matetika. Ny zavatra rosina amin'ny fampiasa tonga tany aloha dia ny verifie foana hoe aniza le tany. Raha tonga fa misy tompony le tany eo ambonin'le carré mieritreretinao io dia tokony dinihana aloha zany zay vao hoe mitsofoka fa tsy hoe mahita an'ity dia tonga dia mitsofoka dia hiady amin'ny tompony tany eo amboniny dia efa avy eo. Zay zany ny tena hoe ezaka nataonay tamin'ny resaka raha ny enim-bolana voalohany ity taona ity dia nahatratra 450 ireo mpampiasa vola avy any Azia no nanokatra orinasa teto Madagasikara, 520 avy any Europa, 530 avy any Afrika Atsimo ny Sahara, 12 avy any Amerika ary 5 avy Moyen-Orient.